Ny tranga faranomaly dia na ilay voakasika an'izay sehatra izay dia efa nametraka fitoriana izay zony tanteraka izany ary efa ihany koa izahay eto anivon'ny ministera ny serasera na tsy ho tranga irery fa tranga efa maro dia manao saisine ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina eo anivon'ireo mpitandro ny filaminana dia efa ao anatin'ny fanadiadiana zany isika satria dia efa nanao taratasy ny militaire ny serasera sy ny kolotsaina amin'ny alalan'ny tany général ny serasera mijery izany ary misy ihany koa ny brigade anti-piratage sy ny service cybercriminalité eto anivon'ny ministère raisinay ny andraikitra tandrifanay. Voalohany koa dia mijoro izahay satria mahakasikana mpanakanto izay mpisehatra ato anatin'izany ministera izany no voakitikitika ary tsy vao indray mandeha izy io fa ny zavatra rehetra inona moa no maharatsy azy raha amin'izao fotoana izao tsika no mandray andraikitra amin'izay lafin'izay. Manaraka izay ihany koa dia amin'ny maha-vehivavy azy ny vehivavy dia mbola klasena ho isan'ny marefo eto Madagasikara ary ny vehivavy dia maro anisa ka nahoana ny tsy hijoro ny ministera ny serasera ho fiarovana an'ireo marefo ary ihany koa fiarovana ny vehivavy satria dia voatsela koa tsika nankalaza n'izany valomarsa izany ary raha matoa vadin'ny filoham-pirenena Miala Rajoelina dia mijoro amin'ny fametrahana n'izay fiarovana ny zon'ny vehivavy ka dia voakitikitika ny vehivavy ary tsy ratsy akory ny fijoroan'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina miarina ny vehivavy na ny rehetra ao anatin'izany ka manana zo andao ajaitsika ny zon'olombelona. Tenareo mpanao gazety matetika manontany hoe fa maninona tsy nandray andraikitra ny ministera ny serasera tamina tranga hafa. Ny zavatra azoko lazaina dia misy ny fotoana araka ny efa ndresana hoe fotoana ny fifandresen-dahatra, fotoana ny fanentanana ary fotoana ny fampandraisana andraikitra ny tsirairay. Ankehitriny tapitra izay izay fotoana izay fa tokony hijoro amin'izay tsika amin'ny fampiarana ny lalàna. Eto ihany koa izahay dia mangataka fiarah-miasa amin'ireo tompon'andraikitra mpanjakana ny fitsarana hampiatra ny lalàna amin'ireny rehetra mandika lalàna eny amin'ny sehatra ny tambazotra tserasera ireny satria dia hita fa tena lasa natao hanimbana fiainana n'olona tsirairay. Marina fa eny fa nandrimatoa filoham-pirenena Andry Rajoelina azy izay filoham-pirenena ary ray aman-dreny ary ireo lehibe nahandro mpanjakana rehetra aza dia ao anatin'izany fitaovan-tserasera izany dia misy ny manimbazimba, misy ny fanompana. Nandefitra izy ireo satria ray aman-dreny kanefa kosa tonga ny fotoana ampiarana ny lalàna ary io dia ampiarana tsisy akanavaka ary mbola manentana ny rehetra ny tenako. Tompona andraikitra ianao amin'ny zavatra avoakanao, tompona andraikitra aminao amin'ny zavatra aparitakao, tompona andraikitra ianao satria serasera ary haino vakijery ihany koa ny nouveau média dia ny tambazotra tserasera. Samy tompona andraikitra dia milamina ny tany andao hiaraka hitodika amin'ny fampandrosoana amin'ny alalan'ireny fitaovan-tserasera ireny fa tsy natao anam-potena fa andao atao fitaovana hampiavana, andao atao fitaovana hampiray ary fitaovana hoentina amin'ny fampandrosoana ny fitaovan-tserasera rehetra.